tapaka miaraba manokana honorable Gaskara Fensoa ary misaotra ny amin'ny fanekena hoe hiaraka nentana n'ity fandarana ity tsika no le hoe fiarahana mientana amin'izay hoe marary ny vahoaka malagasy zay misaotra nanaiky ny fanasana miaraba tsika rehetra miaraba Lili Rafarala ihany family Rasafa Manatany tsy adintsika koa ny miaraba ny rapporteur général Leonive ny tanàna n'Antananarivo Nouvelle-Franquie izy anisan'ny coordonnateur national ny mouvement Gaskara ihany koa ny tenany ny tena zava-dehibe dia tsika any tokantrano ny malagasy Leo Delestage ny malagasy Leo Ranotapaka miaraba tompoko torak'izany ihany koa namana navalina zay tena hoe namana moa satria vao tamin'ny maraintsika no teny amin'ny préfet nametraka ny fangatahana fahazondalana sy fampahafantarana ny préfet ny amin'ny hetsika 20 septembre izy moa zany no mpapaka teny voalohany araka ny voalaza teo fa avy eo amin'ny mouvement Gaskara ihany koa izy tena misaotra indrindra namaly ny fanasana amin'izao iarahantsika efatra mianadahy manentana ny fandarana ho amin'ny anio aloha miaraba nareo telomenada miaraba ny manokana ary miaraba satria tsika nametraka ny miandran'izay valiny valan'ny fangatahana napetrakatsika tany amin'ny préfecture an-tanàna Antananarivo zay dia miaraba ny vahoaka malagasy androany tsy haiko hoe fiarabana manao ona moa zany satria mety engany mba navidy megasy na charge téléphone ho an'ny sasany satria mety be da be mitapaka jiro amin'izao fotoana izao fa mimo fa zava-dehibe no resantsika raha manana mega kely dia raha misy charge téléphone dia ndao hiaraka aminay ao anatin'ny ora adiny ray sasany eo ngambany fa be da be ny zavatra ifampiresantsika ifampizarantsika ahoana ny fomba analana n'izao olana menjady amin'ny vahoaka malagasy amin'ny tsy fisian'ny rano sy jiro zao zay moa zany no eto tena tsy misy hoe izy ampanentana izy anentana fa dia tsika rehetra miara-nentana reny ny zava-nisy za manokana ny natao anatin'le izy fa ianareo ngamba aloha ny avelako hijery hiteny an'izay mety fahitanareo azy ny situation sy ny zavatra rehetra nisy fa rehefa avy eo hiteny any ny amin'ny hoe zavatra tena ny ainako manokana atao anatin'le izy za moa zany eto sady atao hoe mpanentana ny fandarana fa ny haran'ireo herisetra samihafa ihany koa tao aorianandreny fandraisana andraikitra ireny le zava-nisy ny rahantsika nahita ny hoe nanomboka tamin'ilay hetsika fanairana zay averiko foana hoe ao anaty lalam-panorenana manomboka eo amin'ny article 80 hatramin'ny article 85 dia milaza mazava fa ny Sénat no rafitra miahy ny CTD ary dia ao anatin'izay rafitra izay sy ao anatin'ny lalàna tsara ny mampanolo-tsaina voafidim-bahoaka no nanaovana ny hetsika fanairana ary izy telo mianadahy tamin'ny alakamisy iny olona telo fa tsy olona firy ary olona tsy namaky hoe nanapaka circulation na olona hoe nanao fikorotanana teo amin'ny tany amamonina nisy mpitandro filaminana ngena hitanay telo mianadahy fa dia nanaraka trottoir sy ny sisa tonga amin'izao fotoana izao tsika hoe mifaratra amin'ireny fisamborana feno herisetra mbola marary izy mianadahy tsika miteny izao zay le zavatra ny ainana dia zaraiko kely moa zany le izy aloha fampidirana ty ampiandohana mba afahantsika maneho hevitra ao anatin'le izy hoe zay le mbola Madagasikara hatramin'ny androany mbola tapaka ny jiro fa tsy hoe mivaha akory rehefa nisy zay antsotsay zay ny voalohany teny aloha dia miombina tanteraka ho an'ireo zandry zanaka izay mpianatra eny amin'ny votovorona zany amin'izao fotoana izao aloha tanora zay mieritreritra ny andrato fianarana fanabeazana mba hitondra ny anjara-biriky eto amin'ity fireneny ity mitaky ny anana herinaratra ahafahana mianatra mitaky ny ananana rano mba ahafahana midio sy indrindraindrindra ho velona kanefa moa dia pomba mandatratranomaso ary indrindraindrindra ireo fitaovam-piadiana izay miteraka ratra ary misy anankiray moa amin'izao fotoana izao voatery tsy maintsy ampiakarina aty Antananarivo renivohitra tsy maintsy anaovana radio ka dia miombina tamiteraka ary mitodika amin'izy ireo misaotra ny amin'ny fijoroana satria sofototra zany tsy aditsika hevitra ny faharoa dia ny androm-pisiny zao fandarana zao izy telo menada mety be dia be no gaga hoe fa ahoana fa miaraka eto tsika androany satria Leo Delestage mankasitraka ny fandarana tsy manaiky lembenana izay atananareo telo menada marina fa tsy eo izy menada Clémence sy Baba zany fa mijoro tsika androany
ary nandritra ny fionako tamin'ny gouvernementa sy ny prime ministre tamin'ny alalan'ny fazafasa tao amin'ny antemira-pirenena de efa niteny mafy loatra io délestage io raha vonina anareo de vonina ikasikara finisoa teniko voalohany ianao any tokantrano ve vonina ny solom-bavambahoaka anareo androany vonina ka raha samy vonina isika ny fahavononana tsy atao amin'ny Facebook ny fahavononana tsy amin'ny onjapeo fa ny fahavononana de eny akianja ka hoy aho hoe vonina ve ianareo raha vonina ianareo vonina ny solom-bavambahoaka anareo kasikara feny solo ny resaka eto efa nisy ny andro zay nataoko tamin'ny olom-bofidy satria olom-bofidy no nitarika ianareo telomenada fa mitodika ho an'ireo solom-bavambahoaka 12 menada isika no voafidy tao Antananarivo renivohitra ny boribory tany enina ny fanontaniako androany de hoe ny TGV na ny Irmara ve hiaran'ny délestage ny timana ny faisakina ve hiaran'ny délestage ny valiny eny samy hiaran'ny délestage sy ny fatapahan-dranotsika ka mitodika amintsika rehetra ny fotoatiny zao ionatsika zao ny fotoatiny zao resakitsika zao ampy zay nometsika fotoana omeko daholo ny daty ny toerana sy ny zavatra rehetra niteneniny filohan'ny repoblika momba ny délestage hoetiko daholo zany rehefa avy eo matombo joro androany nisy fampanantenana tsy tanteraka tao fa ny hafa ny malagasy ny mpianatra tsy afaka mianatra ny mpiasa zay mivelona amin'ny alalan'ny herinaratra tsy afaka miasa inona ny firenena andrasa na androso ao anatin'izany am'izao fotoana zao dia miezaka manao ny serasera ireo rehetra izay mahazo tombony am'izao fitondrano zao kanefa hiaran'ny délestage kanefa hiaran'ny fatapahan-drano de miteny amintsika eny fa hatramin'ny mpitandro ny filaminana ny vady amanjanakareo ianareo nge rehefa mody rehefa mialy ny fanamina mpitandro ny filaminanareo iny de mitovy aminay ianareo hiaran'ny délestage sy ny fatapahan-drano ka ity ady zay atao androany ty de tsy ady ho an'ny loko politika tsy ady ho an'ny vovonana politika tsy ady ho an'ny antoko politika fa ady amin'ny délestage ary ady amin'ny fatapahan-drano ka nampitandro ny filaminana ianao na antoko inny ianao na antoko inny ianao ninninna asanao de hijoro ny malagasy androany ny fahavalo androany tompoko de tsy olombelona ny fahavalo androany dia ny délestage sy ny fatapahan-drano ka androantsika dia na mipiasa jirama azy hiaran'ny délestage na ny tompony andraiky hoe dirama hiaran'ny délestage de androany andao ampiseho fa ny malagasy de iray ihany isika de hiaraka hiady amin'ny délestage sika izany no antom-pisininy izao fandaratsika zany ka mijoro androany solom-bahoaka Madagasikara voafito boribory tany fatelo Gasikara fenisoa sy ny vovonana movy Madagasikara miaraka am'ireo ben'ny tanàna 520 manerana ny nosy sy ireo mpanolotsaina 2 manerana ny Madagasikara mijoro tsy ady ho an'ny Antananarivo intsony zany ty fa ady manerana ny Madagasikara tokana ny fotoanatsika fa 520 ny volana septambra amin'ny lakamisy hoavy faniry goavambe mihitsy ny fanazavana nentiny solom-bavambahoaka ny Madagasikara voavidy tetsy tamy fahatelo teo Gasikara fenisoa ny am'ireo rafitra rehetra eo anivon'ny mouvement Gasikara zay hanamafy an'izany hoe tolona ho an'ny famerenana ny herinaratra zany sy ny rano io tsy vitany hoe droit fa tena aina le izy ary zay mahazava-dehibe am'izao hoe fampiarahantsika feo iombonan'izao nanomboka tany amin'ny endriky ny fanairana samy hafa de ataontsika hoe fanairana fahafiry raha tena hoe raisitsika zany ny tena hoe lalan'ny efa nandehana ny etsika nataon'ny olom-pirenena sy ireo tompona andraikitra samy hafa zay nomen'ny vahoaka adidy manandraikitra zany hiteny momban'ny zavatra maharary azy ny tamin'ny alakamisy fa 18 ny volana septambra no olom-bofidina Antananarivo mpanolotsaina no nitarika amin'ny bidon jaune nitondra labozia nitondra jiron'akoho nanaitra ary tonga teny amin'le rafitra zay misy olo tena mia an'izany vonim-bahoaka paritra itsinjara-pahefana zany na CDD de nampiasa an'izany fahefana zany fa mialohan'izany efa misy apaham-bahoaka maro samihafa Gasikara fenisoa na Valina Frankieme Lelira Falarà efa niteny isapokotany fa mba nisy ny eny ve izy ireny efa nisy anko
vondron'olona zay avy amina karazam-pikambanina samihafa zay anatin'ny société civile efa mbany teny namoaka fanambarana ary misy ny avy am'ireo de ataontsika hoe moralisateur mpitondra fiangonana rehefa mandefa afatra pentecote afatra paske hoan'ny ondriny dia tsy maintsy miteny eo foana hoe mafy loatra inge ty délestage ty tsy mety an'io tsy fisindrano io ka mova ny eno ary nampiatra ny zavatra tokony nampialiny tamin'ny alala ny fahefanany mony vahoaka azy lay fitondram-panjakana ka namazy tokony vahana fa tsy nampesona de tena isorako mihitsy na managasikara feny soa fa hitanisa rehefa avy eo hoe reto daholo ny zavatra nampanantenainy le filohan'ny republika ary samy manaraka tsika voaka zay nge ny antony hoe misy dikansi antony zao fijoroan'ny vahoaka zao fa tsy hoe mandendeha fotsiny na hoe tsisy atao ny solo-maboaka na hoe la ny andro fa ohatrohatran'ny session angamba ny extra ny eo anivon'ny commune urbaine de mba te hanala azy izy telomenadasy ireo mpanolotsaina zay miaraka anatin'ny fanoherina misy FTT ao misy ny FMI ao misy ny Mouvement-Gasikara ao misy ny TIM ao misy ny MMM ao anatin'izany misy ny ARB ao anatin'izany de zay le tiako tenenina zany amin'ny efa betsaka rano fanairana na teny akanja na tany naty birao ary mipiasa ny jerama manokana aza dia efa nanaitra ary goavambe farany teo zao de zao reo mpiasa zay nisotro ronono ny vondrona de nanaitra ihany ko hoe afaka ataon'ny jirama manarina ny ty jirama ty fa misy tompona andraikitra tsy mahavita ny asany koa ao zay mbola hadevitra hafa zany fa malahelo sy marary satria hiarany délestage sy ny tsy fisindrano misy tompona andraiky mpanjakana misy diplomaty mahamenatra anie zany diplomaty no miteny amina cérémonie officielle hoe tao amin'ny dosy de tsy afaka nanohy ny fahafahako mandro satria tapaka diplomaty no miteny am'izany manala baraka firenena zany trangan-javatra zany ary vehivavy le diplomaty ary vehivavy efa tafiakatra amin'ny sehatra ambony be ny adevitra ary efa nisy aza fahampitehana fananana mihitsiny zay tena mampalahelo fa ny birao an'ireo orinasa anjirama tany amin'ny faritra maro samihafa tany dia nisy tsy nahazaka an'izay le vokon'olona zany trangan-javatra any nefa de verina fa tsy de tokony ho tonga am'izany ary tsy tokony ho tonga am'izany mihitsy fa tellement le izy tsy zakan'le vahoaka amin'ny akapobeany mihitsy le izy ary ny zava-doza de zao maro be reo voatery manakatona ny orinasany tsy ny orinasa majinika irery les petites et moyennes entreprises nareo intermédiaire faritra amina grande entreprise tsy afaka miaina am'izao situation zao isika nefa le fitoram-panjakana miantsony amin'ny hoe ho mpizahatany maro tonga eto Madagasikara ary tena nanao industrialisation ny industrialisation ny resaka fizahatany dia mivelona voalohany amin'ny alalan'ny herinaratra milaza le fitoram-panjakana fa ametraka karazana hôtel maro be inona no ataonao am'izany délestage nao 20/24 heures ary za voatselany nahazo afatra avy any amin'ny faritra hoe efa 5 andro nge taty faniry tsisy jiro hoe tsisy rano hoe ny rano tompoko de aina tsy vitany hoe isasana mba hahafahana midio satria zolo malagasy koa nga no mivoaka madio sy mamamanitra mba metimety ahafahany manana motivation miasika ny asa sy ndreo fitadiavana zay efa tena mafy be côté social zany sy resaka hoe économique kamba tsy mbola resantsika aloha fa ho tonga antsika rehefa tonga fotoana fa amin'ny lafiny maha-olombelona fotsiny mba mendrika idio mba mendrika isotro rano mafana hivoaka ny trano maraina le voaka malagasy kanefa tsisy rano ary tsy tonga ny rano fisotro madio zany nge lava-doza eto amintsika zany ary tsy vitan'izany na ny rano ahafahana mahandro sakafo ary de mitombo mifandaniana satria mividy rano amin'ny bidon jaune zay manomboka amin'ny 200 ariary farafahakeliny de ataovy ny fanambarana an'izany ny tarehimarika raha 200 ariary amin'ny bidon 4-5 bidon de 20 litres isan'andro misy fandaniana mihoatra amin'ny fandaniana akoatrany hoe mety hividy rano amin'ny popony jirama izy eny am'ireo vondrona zay mpivarodrano akoatrany hoe raha manana compteur izy tsy maintsy mbola handohany facture amin'ny compteurany izy
kanefa tsy lavorary ny rano tonga anatin'ny tokantrano de zany rehetrarehetra ny resahantsika satria aina le izy betsaka zany ny zavatra simba ao anatin'izany ny jiro moa zany de efa tsy resahantsika ntsony amin'ny hoe efa firifiry ny fahafatesana nateraky ny fatapahan-jiro de ilaza ave ianao androany satria mahay doran'ny afo mahay endomboanjo mahay ambondrona migoropaka araka ny fomba fiasan'le mpiaradean'le fitondram-panjakana de hoe efa mikofokofoka zay vao nahenao zany fomba fiteny zany hoe zany no vahaolana omena avaoko hoe efa mikofokofoka efa manao ny ezaka rehetra iny zavatra tsara ingely no nyraisinareo tao alohan'ny fanonganam-panjakana 20 ary nareo de nampanantena tanysaina Madagasikara moa izy rehetra ianareo de nampanantena fa tena ny tsy vitan'ny olona tao anatin'ny 20 taona de votainareo ary nylaza mihitsy azy nareo ny puissance elektrika zay omenareo ny vaoaka malagasy de no ambanibaninareo daholy ny resaka barazy no ambanibaninareo daholy ny solution rehetrarehetra zay efa vita sony nataon'ireo tompon'andraiky mpanjakana na tany amina saofiko na tany amina volobe io sy tany am'ireo karazana de ataoko hoe efa étude nataon'ireo teknisianina ny jirama zay tena miasa amin'ny fony ary tena tia tanindrazana fa de nilaza fa hoe izay zany ny tena manana an'izay tena hoe vahaolana lehibe zay de hoy za hoe efa niaritra le vahoaka tsy mbola nisy de le de grâce goavana be ohatran'izany za zany tsy hitanisany 7 fa zany de hitanisany taty amin'ny 20 de no ambanibanina le hoe 3 volana no ambanibanina le eny vary tsy lava mba nentinareo 40 mégawatts izy nefa zao presque isaky ny alarobiny conseil des ministres dia tsy maintsy mitanisa 10 mégawatt 20 mégawatt 50 mégawatt 30 mégawatt parc solaire éolienne sinsisa adiny le 400 mégawatt zany zavatra iaina vaoaka am'izao fotoana zao kanefa mbola tsy tonga any vahoaka le izy fa karazany resaka fampandriana drisa fotsiny zany mba hanakomana ny aminy hoe izay ngeka mandray andraikitra nampidirana n'lay DG any Jiramaza de efa nilazaina mihitsy ohatrany hoe anao magie be kanefa io ny zava-misy am'izao fotoana zao rarina sitra ngamana satria betsaka ny perte naterak'izay tsy fahalavorareny jiro sy rano zay ka raha mijoro ny olom-pirenena mijoro ny olom-boafidy mijoro ny fikambanana mijoro ireo vondrona samy hafa na anatiny na ivelany fitondrana ihany koa satria samy responsable ao anatin'izay hoe victime fa tsy ka responsable de za hoe efa be loatra amin'ny fandeferana ary tonga amin'ny fotoana ny amin'ny hoe ampy zay aoko zay aleo ijoro aneo am'izay fitakina ampilaminina ao anatin'izay hoe zony sy ao anatin'izay tena hoe takiny lalàna zay ny olom-pirenena ny olana mantsy risy telo mirahalahy de zao atody tsy miady ambato hoe vao mipoaka zao de tsy masahy vao miteny de gagazo hoe reny moa zany hitanareo zany hoe fanairana ny natao de reny ny hafarana mpanolotsainy tanantsika vao fidim-bahoaka ary anisany manana tamberina andraikitra ahoana ny fahitana valina le zavatra monsieur le rapporteur andreny zavany sy rehetra reny ny zavatra mitrangana zany aloha raha ny zavatra misy eto amin'ny tananandrivo aloha nyresantsika zany nefa ny moa io zavatra généralisme manerana Madagasikara io fa raisitsika okalo Antananarivo nefa ny mitovy ary mbola mafy ary ny mahazo ny faritra hafa mihoatra ny Antananarivo ny zavatra misy ane de zao hoe mitendry zareo hoe zay efa manana n'izao projet zao raha miteny an'izao ataloha satria tsisy politika matso napetraky ny fitondrana azy VM tam'izany fa nisy ny délestage fa izahay kosa am'izao de misy an'izao projet ohatr'izao fa zao fotsiny teny aniko raha priorité ho an'ny fanjakana am'izao ny olana délestage sy ny rano efa nahitany vahaolana io satria maninona miteny an'izany jereo tsara fa ny téléphérique zao nahitany financement na ohatriny ny stade Bariana nahitany financement na ohatriny voaingana teo nanao sadaikitsika jereo tsara satria ampiseho endrika mamirapiratra Antananarivo jereo ny nandehan'ny fihazakazaky ny tetikasa tery amin'ny laky arivo nahitatsika efa départ zéro ny laky arivo zany androany ohatrany ahoana zany laky arivo zany ny romble vita eny ny infrastructure voatsangana eny misy hatramin'ny groupe ngeza be ny efa jiro mahatramin'ny alina tsy maty mihitsy ny jirojiro eny tiako tenenina zany raha priorité ho an'ny fanjakana ilay amahan'ny olana ny vahoaka amin'ny resaka délestage efa nahitany zareo solution io fa zay mahatonga tsika androany mijoro sy mitsangana hoe tairo kely aloha fa tsy mety tsony kosa zao
izay no mahatonga antsika mitsangana amma mpamolotsainy tanàna Antananarivo ana dia mitsangana androany hoe ory fitondram-panjakana ho tazomina ohatra zao hatramin'ny roviny izy ity orinasa firy no mikatony vahoaka firy ny very asy fitaovanao tokantrano firy ny simbe amin'izao any lasa olana na ny ankizy andeha marana andeha hianatra lasa problème dépense ao tokantrano fantatsika fa mitombo daholo androany izany tsy mampiasa bidon jaune tsika izany tsy maniraka olona matsaka izany matoritsony amin'ny alina fa mifoha amiray maraina amiroa manehatra izay mba misy raha mikely mba mandeha izay ny ijoroantsika androany tsy resaka hoe fitiavan-tseza inona tsy mbola nitenitsika androany hoe inona na inona hoe anao fitakinana inona fa tsotra fotsiny atsika nareo telo menadamo no mitondra n'ilay fangatahana voalohany teny anivon'ny commune urbaine tsy tonga teny amin'ny préfet izy fa androany izy moatsika hoe misy fiarahamentana satria tsy nareo telo rehetra fa ny vahoaka malagasy rehetra ny zahantsika soroana tena tamin'iny maraina iny dia tonga mifanotrony tsika izay ny angatahantsika androany hoe ataovy priorité io zavatra io fara tena priorité ho an'ny fitondram-panjakana io zavatra io tsy ohatra an'izao tena sahantsika no miteny an'izany tsy ohatra zao mihitsy ny zavatra mitranga androany fa rehefa mila voly io fanjakana io dia mahita foana fa androany aloha matoy tsisy solution tsy ao anaty priorité ka tsika dia ijoro amma ao aminatin'ny entité anay zany ao anatin'ny mouvement gasikara dia zay androany dia tsy mijery loko politika fa eto raha mbola misy olona mijoro eto androany ka olona tsy mitovy firena politika amintsika mihitsy ka miteny zay koa dia iady ahoana ny fomba anajanonana an'io délestage lava reny sy tsy vesindrano lava reny io tambatra ny hery raisina tanandroa izy fa izay ilay izy androany nametraka tsika fangatahana ara-dalàna maharaky ny lalàna velona misy eto mitanjo firenena hoe nametraka tsika aloha fampahafantarana nareo nametraka fampahafantarana tany amin'ny commune urbaine Antananarivo androany tsika sady nametraka fampahafantarana nangataka alalana anao an'ilay etsika amin'ny 5 septembre amin'ny lakamisy ho avy zao hoe stop délestage ataovy priorité mpanjakana re io ataovy tsy haiko asivo mihitsy hoe inona tsy haiko haindry zareo tsara moa manao terme rehefa hoe misy zavatra ilainy maika dia tsy haiko fa tsy mana fa hitiafatsika izy raha hoe oke ary tena oke vita tokoa le délestage ara-paina zany ko zay neny angatahantsika androany satria ny vola efa tsisy ny asa tsisy dépense mitombo foana inona tsony no ataontsika eto amin'ity fireneny ity androany karaha tsy joro ny olom-boafidy zay nametrahany vahoaka fitokisana izy moa ny joro eo le izy zao mantsy njahatra tsikaritra amin'ity tantara ity nanao an'iletsika fanairana aloha tamin'ny 20 septembre taoarinan'iny dia nandeha le fampahafantarana teny amin'ny commune avy eo nalefa ny fangatahana teny amin'ny préfet honorable Gasikara zao zany matetika tenen'ny olona ka zay rehefa tsy le olona manana immunité no mialohanay dia zay tsy sa tena isorako anao be dehibe mihitsy aloha anisany naneho hevitra voalohany ianao raha vao nisy ny fisamborana ny babasy Clémence ary tena everiko hoe ngeza be zany zay le hoe fa tsy misy an'izany hoe tombontsoa aniza na couleur politique aniza na inona fa ny tena lehibe dia hoe cause iombonana rangaha le jiro sy rano ny raisantsika dia hoe ny olom-boafidy kosa rangaha tsy tokony atao ohatran'izany kosa ny traitement ny ombonantsika dia ny hoe fa nizaniza ve maneho hevitra dia anaovana didiny be sandry zavatra ohatran'ireny ny raha tsika nahita nge fa neny babange eo ka fiara civile no nisambotra anazy gros bras nge no nandrombaka amin'ny babary rehefa miverina jery le vidéo zay tena mampalahelo anaty ary dia teneniko anao monsieur le rapporteur fa dia misy olona anankiray tena manao fanamiana ny CUA le gilet mangamanga iny mihitsy manosika ny baba hiditra ao anatin'le fiara tonga amin'izany ny tiako tenenina hitodika aminao Gasikara honorable hoe ny olona zany teo rassuré zay te handeha zay maheno le fanentananareo teo maheno le zay tena handeha ny eo amin'ny fitondrana moa zany dia manasoaso hoe mpitolona Facebook reo olona any amin'ny réseau reo dia aza manantena tsy misy eo indray makatsy ny makaroa aratsiana tsy mila korotany magaga moa fa androany lasa fikorotanana zany ny fitakiana le zo fototra resantsika ary hoenotsika mihitsy le oronam-peo rehefa avy eo fa ozy izy hoe raha ianao andriamatosy olom-bava-mahoaka ny anontany ka ahoana zany ny ahatonga le vahoaka tsotra te hiady hiteny hoe
ao arafa milamina zay nefa ho avy zay ho anay nanao ny tandrifinay zay ny amin'ny fangatana sy ny sisa hoentsika eo zay ho avalindry zareo fa inona no azontsika nomezana toky androany an'le vahoaka miandrandratsika efa reo zany zao tsika olombo fidy a mitarika tsika manomboka zavatra tsika fa ialana am'le hoe zay tena te andefa te ahoana zany raha mipoaka an'izao sy n'izao sy n'izao ohatrany tena mba tiako re hoe ahoana ny fahitanao an'izay izy lili raha faralahy tena mitodika amintsika vahoaka aza miandro toky zany hoe miandro hoe ilamima ny saina milamima ve ny sainao fa misy toerana am'izao fotoana zao adiny roa isan'andro no mandeha ny jiro miandro toky inny ianao mba fantatrao ve fa raha makian'la ohaty ianao 10 sy arivo ny ray bidon jaune le 20 litatra reny ny amin'ny fitin-drano eto amintsika raha tsy manana 10 sy arivo ianao io de sady tsy misasy ianao tsy misotro rano ka nena zany tsy any am'izany hoe miandro pitarika 1 minute diso zany zana volena amintsika rehefa tafiakatra tamin'ny dingana fazy na dingana ambony ny bare atsanina tsy nisy immunité nitarika anareo tsy nisy mpanao politika nanentana anareo tsy nisy olona namme vola anareo feno ny tanàna namoaka sarambilany anareo ny tanipoa de andao ivoaka andao ifaly andao iorakoraka tsisy pitarika zany androany de lestage tsy gasikara fenso tsy fanira zafy manantany tsy lelira faralahy tsy navalina emeraka franky rakotoartiny fa inona ny androany isiky reo ary zay ny any mbola iresako manokana ho an'ny préfet resako manokana ho an'ny mpitandro ny filaminana rehefa mivoaka ny bronareo rehefa mialy ny akanjo fanamina mampitandro filaminana de mitovy aminay miaina delestage anareo kaza manaiky isika rebirebeny ny olona mahazo tombontsoa no miazakazaka androany miteny hoe okzay ny korotana kosy tsy mety amin'ny Madagasikara tsony ny fandorony tsy mety amin'ny Madagasikara ny Nepal tsy mbola nisy resaka an'izany ke teo so de mamana na mailomailo tamin'ny zavatra nataonareo tamin'ny 7 sy 4 arivo ianareo izahay tsy zany ary zay tsy manana eritreritran' zany fa ny fangatahana ijorona androany na zana ianao zay mandre an'izao fandarana zao iarany delestasitsika ity ho studio zay anaovantsika fandarana ity raha tsy nanana solika amatsina gropy andefanana zao fandarana zao tsy naheno an'izao fandarana zao ianareo toko raha topovavy fa mijorotsika androany tsy ho ana zany fa ho atsika rehetra ka raha misy olona androany mijoro ho anareo ve de iandry anareo hoe miotoky izay mio gagazo zay tsia na le mpanao gaza mpapiditra any amy gagazo ge etantsika iaraka amitsika ianareo mpitsara eo anivony tribunaly ndao iaraka aminay fa iarany telestage anareo ho sahiranareo andinika am'le didy ho avoaka any ampiasana raha matiny jiro androany alina raha tsy manao dosy ianareo isika mpisambotra de mitandro ny filamina rehefa mialy iny akanjo iny iarany zany ianareo ka androany a tena mahitsy miazakazaka be ny mpomba mifanjakana anaty Facebook eo androany okzay mifanakorotana fiza miteny hoe anao fanakorotanana fa iza miteny hoe andoro fananan'olona fa iza miteny hoe androany de ijorotsika azary miteny mihitsy hoe azosika porofona ve raha tena vonina zay vonanomboka ny teny teto hoe vonina ve ianao tsy vonina Facebook ny resako fa vonina ve ianao vo malomalo ny tena sabotsina mena ny etsika ianareo tena sabotsina mena vonina ve ianareo enitosy vonina ve ianareo eny Ambatomaro efa bolany zay nareo tsy misotro rano vonina ve ianareo tsy zangy any isotro rano eny Ambatomaro fa ianareo zay mipetraka eny ka ity ady ambony andao porofotsika amin'ny tompona andraikitra mpanatanteraka androany fa malahelo isika tsy sambatra isika no ny delestage sy ny rano tapaka ka raha sitrakareo de tonga de ho alefako aloha ty satria raha sitraka faniry lili navalina inona no mampatonga andreo mivorivory eo tena mialatsiny zay ny lazako hoe tsika tsy miady ampiasany jirama satria mandray paiko tsika tsy miady ampitandro ny filaminana satria mandray paiko tsika tsy iady amy préfet satria mandray paiko reny fa mampatonga tsika mijoro androany nanome grasy tsika 5 taona miampy an'ity taona iray ity fa miditra taona faharoa tsika zao na ianoko voalohany
tsy natonga ny vahoaka resy lahatra dia ny kabary mezinezina zay nataony candidat laharana fahatelo ambe folo tao amin'ny collegium Atsonjombe nandritra ny faradoboka fahatelo ny volana novambra 2024 dia ny hoe 100 megawatt no nataony mpitondra amin'ny fandimby atram'izay fa ho ampitombotsika 800 megawatt izany hoe ao anatiny 5 taona de anatanteraka 800 megawatt isika rahalany eo lany anao Andriamatoa tapitra le 5 taona tsy vita izany mijorotsika androany ray zay raisy noty raisy bloc note mihitsy volana novambra zany ray volana taty ariny nisy ny fandaharana zay niona candidat tafiakatra 2e tour dia ny filoha Ravalomanana sy ny filoha Andry Rajoelina fa 7 volana Desambra 2024 débat télévisé na rano malagasy retraretra fampanantenana no nomena atsika ary resy lahatra ny vahoaka ary nifidy azy satria hoy izy hoe efa vitanay ny étude rehetra miandry atsika lany fotsiny de milamy io tapitra le mandat 5 taona voalohany mbola tsy vita ve le étude izany no ijorotsika androany tsy hoe manana problème amin'ny zany olo zany tsika fa ny teny nomena de tsy maintsy tanterahako izy izy nandritran'ny fampielezan-kevitra nandeha ny fitantanana ny firenena ary hitatsika ny olona ny fahamaizana andreo milina teny andekaleka tonga na teny ny filohan'ny republika anaraka ny délégation miezinezina mihitsy ny 10 ny volana janoary 2024 nandray ny micro ny filohan'ny republika efa lany izy tam'izany fotoana zany enina na 9 volana de hifarana ny délestage raha volana janoary izy ny teny an'izany mbola tsy tapitra ve le enina sy 9 volana hatramin'ny androany 5 ialako tsiny ialako fonjo fampanantenana fantelon'izay toytsika 7 ny volana jolay taona 3 nanome fepitaona herinandro 3 na hoe 3 herinandro ny filohan'ny republika tamin'io daty ny 17 juillet 2023 io mba ampitsarana ny délestage manerana amin'ny Madagasikara mbola tsy tapitra ve le fepitaona 3 herinandro hatramin'ny androany teny nomeny zany fa 30 ny volana oktobra 4 nanome baiko mba ampienana ny délestage eto Antananarivo sy ny manodidina ary nilaza fa isy groupe matanjaka ho ampiasaina avetrany ho vahaolana am'izany tsy tanteraka izany tompoko asa fampanantenana vafiry tsika tadidiko tso fa 5 ny volana novambra 4 nambara ny filohan'ny Rajoelina fa tsy isy intsony ny délestage amin'ny enora maraina ka hatramin'ny 10 alina ho fanamorana ny fiainana sy ny asa ary nambara mosina mafisiny tamin'ny fandraisam-pitenenana zay nataony tao anatina fandaharana ny fametrahana ny herinaratra avy amin'ny alala ny herin'ny masoandro sy ny fanitarana ireo tetika asa manamaivana an'izany délestage zany ny communication zay ataony pomba androantsika amin'ny resaka io nge de hoe efa manomboka ny asa efa mandeny ny asa 12 novembre 2024 nge zany fampanantenana zany androantsika 4 ny volana mbola toy izatsika 30 octobre 2024 ty tena nalaza be mihitsy ty satria rehefa nandeha ny communication tao amin'ny pejy ny présidence sy ny pejy ny filoha atsaina Andry Rajoelina de hoe tsy hivoaka ny efitrano raha tsy misy vahaolana tonga teny ny filoha ary niezaka ny fampiresaka voavavy ny olana androany apetrako aminareo zany fanontaniana zany fampiritsika mbola toizatsika ve fampanantenana ndo toizatsika fa tsy maninona zany satria fampanantenana izay natao zany fa 20 ny volana jona 5 nilaza ny filohan'ny Rajoelina fa isy fiverenana amin'ny toedrara ara-dalàna alohan'ny 26 raha momba ny délestage no resahatsika alohan'ny 26 tamin'ity taona ity zany resahako zany de mitodika amitsika androany tanteraka ve zany sa tsy tanteraka fa 20 ny volana ihany ny volana jona 5
dia nampanantena ny amin'ny fanomezana ny délestage amin'ny alalan'ny fampitomboana ny solika zay ao ampiasaina amin'ireo groupe termika sy fampiasana ny atao hoe vahaolana vonjomaika sy maharitra ny filohan'ny repoblika ny Madagasikara tao anatin'izany fampanantenana zany tomboky lahy sy tomboky vavy firy zay datiny fa ny tany isaiko zay ka mijoro tsika androany ary za de efa nilaza teny amin'ny antemeram-pirenena fa ny mpitantana androany de tsy manana ny antsoina hoe culte de démission fifiry ny any am-pitantana masana rehefa tsy mahafita ny andraikitra de mametra-pialana ozy aho hoe vonina ve ianareo fa rehefa tsy ametra-pialana dia andao averina amin'ny vahoaka ny fahefana satria ny vahoaka ny tompon'ny fahefana ka ny famerenana an'izany de ny hoe rehefa tsy ametra-pialana nareo de esorona zany mazava ho azy mbola misy délestage ary memafy ny délestage sy ny fahatapahan-drano azo ekena avy androany misy faritra izay vo tsy manana 10 sy 10 ianao de tsy misotro rano ianao tomboky lahy sy tomboky vavy de mitodika ho andreo olom-bo fidy a maranako ny anjara-pitenenako satria lavany ina za zay miteny de nampindramo mafahefana ianareo menadazy miaraka amike nampindramo mafahefana tonga androany mitaky ny fahefana zay nampindramo matamitsika ny vahoaka zay mifidy atsika solomba vamoaka 12 izy teo ny Antananarivo renivohitra samiaran'izany délestage antsika fa miantso ny député rehetrarehetra andao anaovantsika ny samboady de andao tsika isolo tena andreo vahoaka izay nifidy atsika fa tsy Antananarivo renivohitra ihany miantso ny député anavaratra-drano miantso ny député anatrimo-drano miantso ny député anambodratrimo ny amin'ny tanàna ny fandirana zafy manatana teneniko zany andao tsika ijoro androany tsy misy hoe iza mitarika iza ny lidera iza ny tsy zany androany fa mijoro tsika farany ny hevitra zay hoentinao amin'ny Facebook eo androany de ny hoe anankirotana efa mivaliko iny fa ny hevitra hoe raha hitokona ve ianareo de tonga de andeha eo mijiro fa misy mpitantana ve eto Madagasikara satrisy de ola ikabary nandritra ny déclaration fa ilatsaka ho fidinao filohan'ny repoblika Andriamatoa Andry Rajoelina tamin'ny 20 tao amin'ny palais des sports aveliko ny fanontaniana misy fanjakana ve eto mamaly ao am-ponao ianao Andriamatoa filora maheno zany afatry zany misy fanjakana fa maninona zany zay no ijoro sy ilanja sora-baventy satria ny fahefana mpanatanteraka no atao amahan zany olonan'zany tsy ny député mamahan zany tsy ny CM mamahan zany fa ny fahefana mpanatanteraka mamahan zany de hoy ny rapporteur sady cordoan'ny mouvement gasikara te hoe raha tena nanana finiavana hitondra vahaolana ajanona aloha téléphérique io ajanona aloha ilaky arivo io tsy olana za ajanona aloha ndao lovahany ty fa za miteny aminareo fa raha vahoaka amitony sy afaka miasa ara-dalàna de mandrosy ny fiainam-pirenena sy ny isan'ny tokantrano fanotaniko farany ho atsika rehetra zay manaraka amin'ny fandarana aoko tsika tsy ho andevozo ny Facebook fa ho ia hoe vonina ve ianao gasikara fenosoa efa vonina misaotra indrindra honorable ovaliko kely aloha satria misy manontany ny mpanaraka ny fandaratsika reto aloha manao kompatanina satria maro be tena maro be ianareo no manaraka ny fandaratsika ary everiko fa ao anatin'ilay fahavononana sy fahasahiana tena iady ho an'izao fototritsika daholo zany rehetrarehetra zany misy manontany hoe tsisy fidirana amin'ny vantana ve ye aneo hevitra kely fotsiny zahay de afaka kelikely eo de miditra omeko ihany aloha le larana de nizao iomananareo 038 65 116 07 afaka manararoatra zany sika na mampita hafatra amin'ny vantana aminay koa tsy olana zany mampita hafatra amin'ny mpiaino rehetrarehetra de ao arin'ny fanehoan-kevitra zay ho ataonay telo mianada de afaka miroso amin'izay antso mivantan'izay tsika fa akoatran'izay de santatra mbavarano ihany ty androany ity zay tena isorako be deaibe anreto olom-bofidy mpanao politika manana ny toerany miaraka manentana an'ity fandarana ity fa ny fandarana zany manomboka eto fa ny razafy manatany gasikara fenosoa ary Naval Rakoto Artina de Naval Aimé Franky Rakoto Artina alors Naval Aimé
fanky rakotoartina de izao misokatra ho andrehetrarehetra nisy antso nataonao teo honorable dikan'izany na syndicat ianao na influenceur efa mahita influenceur be de be manentana ny amin'ny 25 septembre io na olotsotra ianao niza de misokatra ho antsika rehetra zao fandaran'izao ahafahantsika tena mitondra ny feontsika de zay zany tiako tenena hoe fandraisana anjara raha le fidirana mivantana amin'ny antso rehefa avy eo fa azotsika atao koa ny miditra amin'ny fandarana manomboka rapitso moa izy araky ny lazaiko teo anomboka amroa ka hatramin'ny efatra faniry be de be namaly ny antso aloha hatreto zany raha fanairana no andraisantsika an'izay nitranga da amin'ny alakamisy 20 septembre ahoana ny fahitanao an'ilay ataoko hoe enthousiasme ny olona mbola eny amin'ny tambazotra sy any amin'ny vaovao aloha zany hitantsika hatreto fa mbola tsisy fidinana takizay ho ataontsika amin'ny 5 septembre ya le izy tena mazava tsara mihitsy ny zava-misy tsy misy zanam-pokotany ka tsy mila jiro sy rano tsy misy fokotany ka ilaza fa tsy mila jiro sy rano tsy misy commune na district na iankio faritany ka ilaza hoe tsy mila jiro sy rano tsy misy zany tompoko samy mila daholo reo sehatra rehetrarehetra reo mila jiro sy rano reo naizanaiza zany mila jiro sy rano izy faharoa na misehatra inona na andraikitra inona na rafitra inona ary na misokajy manahoana de mila jiro sy rano avokoa de raha ohatra zany tsika am'izao fotoana zao mba mangataka kely ny ao anivon'ny ministeran'ny toekarena sy ny didipolo hoe mba avoakely zany nge tokony hoaindrareo zany ohatrinona zay ny pertara économique ny Madagasikara satria nalereko vraiment aminay recette fiscale aza tsy possible atsona le douanière satria ny antony de zay tsy afaka mamokatra araky ny tokony ho izy tsony manatratra an'le chiffre d'affaires-ny ahafahany mandohetra le orinasa ary na ny olotsotra indrindrandrindra tsy ny secteur formel ihany fa na ny informel aza satria reny anko mampidibola reny eo zany ny any tiako isarahinany rehetra hoe aza petraka le izy hoe tolon'ireo zay mety hoe manakaikaiky ny fanoherana angamba hoy ny sasany fa tolony rehetra zay matsiaro izy ty fa ho an'ny fiainako de manandanja ho an'ny taranako ny fahafahako miary ankehitriny ka hametraka ho an'ny taranako ka raha tsy lavrary ny fahafahako miary amin'ny orinasako miary amin'ny asako miary amin'ny sehampiariana zay misy na inona sokajy misy azy de ny taranako no mifafankiona satria inona tsy manana ao apetraka amin'ny taranako tsika de fampatonga avatsaina fotsiny eo anatrehan'izay zava-misy zay zay no entiko ilazana hoe tena tolona iraisany ty ary eto moa zany de manararoatra ihany satria somary efa lasa de lasa le fanentanantsika mirary fahasalamana feno foana ho an'ny mpanolotsaina Babarakoto Arsosy Clémence Raharnirina ao anatin'izay ataontsika hoe tena ratra nahazoazo reo zay fa takizay fantenena tokoa de tena mirary fahasalamana sy fahasitranana aingana ho andreo tanora tsika mpianatra eny vontovorona zay tena ampiarina ny herisetra sady ao anatin'izao ny fahasahina mijoro de tena hoe zany foana nosetriny kanefa everiko fa reo fanentana rehetra ny 16 euro de ampy ilazany ny amin'ny hoe tsy anaiky lembenana le tsy manaiky lembenana moa izy telo da ty tsy resaka hoe fandaharany fa fotom-pisainana le izy hoe tadio tsara nefa isika vahoaka no patron andreo rehetrarehetra reo na ny olombo fidy na ny olombo tendry volatsika vahoaka nge no anakaramana andreny olona rehetra reny de maninona moa zany sika rehefa tonga ny fotoana eona hevitra de hiarany zavatra samy hafa takizao dikan'izany isika mihitsy ny mila mahatsapa ny asa arbidiny zany atao hoe toerana misy atsika manoloana ny tompony andraikitra samy hafa izany ary manamafy alohan'ny amezako fitenenananao monsieur le rapporteur hoe tena marina angely resaka teo hoe resaka rano any amin'iny faritra Ampandrianomby iny asa raha hitanareo tena mahatratra 2 arivo ndray bidon
de ozy izy hoe manana teti-bola ohatrinona zany ny tokantrano anankiray vao isotro rano ara-dalàna zany zavatra iainana ankehitriny lasa fanararotany zao rehetrarehetra zao le izy de tsika samitsika ihany mifanabotry eto de hoaiza moa de zany ve le tsy maintsy mandroso ndresaka nareo teo nyresaka téléphérique 151 millions d'euros za miteny anareo fa raha zany ange nanaovantsika andeha ataoko hoe microcentrale solaire isaky ny arrondissement taizitsika ohatran'izay zany zavatra zany nisolika lany amin'io manahoana par rapport amin'ny solika lanina numéro groupe zay efa hofaina amin'ny vidiny miopapana ary eto moa de miantso ny mpiasa ny jirama hoe de manana azosy adidy mihitsy ianareo anazava ny zava-misy mba tsy hifototra any aminareo koa ny atezeram-bahoaka fa ny zava-misy aloha de ny vahoaka maro anisany tsy misitraka jiro sy rano ary efa tsy zaka tena tsy zaka ny aina ntsony le zavatra miseho de zay no anamafisako hatrany araka le tenenina teo hoe 5 septembre zany tsy resaka babasy Lilis Clémence Tsono zany tsy resaka mpanolo-tsaina telopolo isa avy amin'ny fanoherana ao amin'ny lapan'ny tanàna zany tsy resaka solombavam-bahoaka 12 fotsiny zany fa resaky ny malagasy rehetra teneniko ary mahafinaritra aty hoe mijery fitaratra rehefa tsy afaka mijery fitaratra mpitondra de isika nitondra fitaratra ijeren'ny endriny amin'ny hoe aiza ny lesoka tokony arenina fa tsy anao fiainana mahazatra hoe fitenina namana Clémence Rariny izy ty hoe miaingo ambony tsokoko zany foana ny etsika takotakomana fiatsarambela tsy lay loto mijanonao lay faharatsiana eo fa sarosaromana zavatra tsara tsy zany kosa ny zavatra mendrika ny vahoaka malagasy ka ty fandaranty de tena anentanana atsika ny am'izay andraikitra tokony raisitsika koa fa tsy hijanona ho pitaraina lava fa tonga ny fotoana ahafahantsika maneho an'izany zotsika zany ao anatin'ity fanentanana ho 5 septembre ity namana navalina zay tsika tena solo tena nimponina Tananarivo solo tena amponina Tananarivo tsika de zay misy ny azanovako ny Antsoavo de ny Androany tsika miresaka amin'ny vahoaka malagasy indrindrindra moa zany mponina eto Tananarivo renivohitra tapely afaka manaraka n'izao fandarana zao amin'ny Facebook moa zany naizanaiza misy anao de afaka manaraka Androany zany za de teteny aloha aoko tsika tsy ho tafiditra ao anatin'ny fandrika zay tedavindreo mpamono afo moa zany fetotsika azy mpamono afo zay tena mivoaka daholo mihitsy izy ao amin'ny Facebook tsika mety nifampanasiana revaivy Androany tamin'ny firy de azo conseil directive koa navalina ara ivoaka mietrehitra ngamba izy ao maty niaraka tamin'ny fisamborana ny Clémence sy Papa ny fikasantsika no fitakina momba ny rano sy ny jiro nefa ny voamaika ary naprehatra n'ilay afo any anatin'ny vahoaka tsirairay avy izy ka androna de miantso atsika vahoaka io tsy aza manaiky tonga de ho batibatina sy ampitahorina hoe mivoayo de kakazo ianao na hoe amin'ny Facebook any nareo fa tsy mavita ininina na hoe Nepal zany tsy am'zany le izy itsika vahoaka mahay ny mety amitsika za miteny zao firenena efa tena tsika mijaly Androany mijaly tsika Androany tsy tsika mihitsy velively ny andeha hitarika olona hoe andao androba andao animba tsy fomba tsika zany itsika raha tsy manaiky ny fomba fitantanan'Andriamatoa Andry Rajoelina sy zay mpitondra reto amin'ny firenena tsy tsika ny andeha hitady hoe andao tsika amodika tsy am'zany tsika fa itsika kosa tsy manaiky lembenana rehefa misy zavatra tsy mety sy tena efa hoe vohitsaka eo atapon-doha ny zofototra tokony hositrahan'ny vahoaka malagasy zofototra ne zany Androany tsika tsy angataka tsony ataovy an'le simigina firy ataovy 200 euro apekaro fandroa ataovy fois 2 ny simigy na 100 euro le resahany tsy angataka an'izany tsika tsika fa marefo de marefo ny ekonomia an'izao firenetsika zao Androany tsika tsy angataka hoe andao are mba ataovy tsy haiko hoe inona tsy tady zavatra betsaka aloha tsika Androany fa le zofototra ire le vahoaka malagasy re le mponina Tananarivo re mba meo le zofototra mba hisitraka rano madio mba hisasa mba hisotro mba andro ary mba afaka iaina sy velona satria rivo tsisy ny herinaratra tsy misy ny rano be dia be ny malelotsika mety an'ireny amin'ny tambajotro reny hoe misy orinasa voateran'ny katony Androany tsika efa tsisy ny asa Androany mikatona ny orinasa ka Androany ho an'ireo mpamono afo ny any teneniko Androany nareo mamono afo ngamba mety hoe efa manana trano efa autonome ngamba nareo satria be dia be ny vola miditra ve eny tsy maninona ary zany fa vonoiny afo fa izay vahoaka malagasy tsy mandady arony 7 isanjaton'ny vahoaka malagasy Androany dia mijaly satria tsy manana rano tsy manana jiro tsy afaka mivelona indrindrindra reo mpiasa tena tsy afaka mivelona reo orinasa tsy manana
angovo hoentina manodina ny fiarina zay ataony ka androany tsika mitodika amintsika vahoaka androany aza mety tafiditra ao anatin'ny velam-pandrika tiany mpamono afo ataotsika fandaotsika iaraka ifampitatana iado anyzoatsika andondatabary-tsika de hiteny hoe atodio aty am'ty olanay vahoaka ty alohany ny politika mpanjakana ho avy izahay ampiseho hoe izay vahoaka maro anisa kosa mangataka vao ny olana fototra zay mampijaly anay de ny délestage lava reny nandritra ny enitaona nitondraniny izao fitondrana izao fa raha mbola hiaritra an'izao anatin'ny firy-taona tena marina mafy maty inona tsony zavatra misy to amin'ity Madagasikara ty ohatrany tiana mifanisa de anao koa no avelako apiditra sy ampatsiahan'le laharana de raisitsika amin'izay zay indrindra ho ampidirotsika le laharana mivombonitsika isa-tokantrano any fa anao fampatsahivantsika zava-dehibe manko ny nambarany soloam-baoaka gasikara fenosoa teo tamin'ireo fampatsahivana ny daty samihafa sy fampanantenana zay nataony ny fitondram-panjakana raha reny zany ny raisina de veritsika fa tena nanana ny tena hoe tanjakara herinaratra farany tena goavambe aty Afrika sy ran'izao tontolo zao ka Madagasikara saingy tsy vita mola izy tsy mbola tafavoaka mola izy am'izao fotoan'izao ary na mifofopofony ara ohatra mbola tsy hitatsika mbola tsy mandalo tetezana akory le transfo le transfo nge efa miperaka tao Tomasina efa elaela zay de efa nanaovana communication be ay le transfo mbola misy vady miaraka aminy voazo alefa le izy koa nefa tsy tonga aty Antananarivo amin'ny toerana andefasana azy raha tsy mandalo tetezana 3.0 le tetezana 3.0 nefa tsy mahazaka 70 tonnes na machine napia herinaratra bref fa zao ilaina foana mampatsiahy zavatra mba hanamarinantsika ny amin'ny hoe rary ny sitsiny ry vahoaka riolo-pirenena le namana isan-karazany isan-tsokajany isan'andraikitra ny fijoroantsika satria tamin'ny fotoan'andro fony mbola mpanao gazety ny sasany de tena nahain'tsikera rehefa nisy ny délestage tamin'izany fotoan'andrano zay tsy mafy ohatran'izao aloha resantsika tsy mafy ohatran'izao ny délestage 10 taona 1 taona 7 taona lasa ary ny olona naintsinjolavitra hoe ndaotsika hanao barazy afahantsika mambola fimehezana ny tamina fa de zao nisy ny nampatsiahy tamin'izany ny teny tamin'izany hoe zony no vahoaka raha ohatra ka tsy lavorary le izy mety nandalam-be maneho hevitra nanondro toerana izy ry Ambojatovo antony na tonga nareo telomenata tena nitoerana nitondran'le olona nitondron'le olona io de nilaza fa tena hoe tena potika misy nisa tokantrano tsy afaka mitady vola ara-dalàna tsy afaka manefa an'izay zavatra tokony efana ao anatin'ny tokantrano hanodinina an'izany tokantrano zany ary tsy vita an'izany fa nilaza mihitsy fa hetsika tsotra ny atao zay tsy ho tonga amina hetsika zay mety atahoran'reto olo reto ka mahatonga azy mikofokofoka amin'ny communication mafy am'izao fotoan'izao satria matahotra ny sezany reto olo reto de zay mihitsy no averitsika misy an'le sasarety lahy zany vetivety aloha fa ohatra miresaka nareo de tsaroko tampoka hoe zao ny tenin'ny baba tam'izay le nanao fanambarana teo amin'ny lapan'ny tanàna ozy izy baba hoe tena hoe asa mampanolo-tsaina ny ataonay fa tandremo ozy izy sanatria isy kitikitika anay na de singyam-bolo ray aza am'izao zavatra atao zao fa de mialatsiny aminareo fa de le ao anatin'le firenena teneninareo ao anatin'ny sainareo io mihitsy ny ao an-tsaika ina ny tiako lazaina le araka le tenentsika hoe mpanao ihany mana sy ny sisa tena ohatrany hoe mitenenana an'izay no ela de tsy 10 minitra taorianan'izay de reny ny zavatra nitranga sy natao zany keny mampatonga atsika hoe tokony mijoro le zay mihitsy za tena nyresaka bariato fantatro fa zavatra samy hafa zany fa ny anazy zany lay finiavana mihitsy hoe fa maninona moa tsika ny voaka ny tranontsika rehefa naresin'ny baria tsy nisy mpanetana nge zany tsisy pitariky zany fa androany misy mijoro androany fa tsy mena délestage nareo mpamono afo resantsika reo tena hoe tena hoe fampietseretany zany ataoko zany 2024 banque mondiale afaka jerentsika 51,5% raika amin'ny 10,5 ny orinasa madinika sy salatsalany izay potika noho ny
fisin'ny délestage eto Madagasikara. Zay ny antotanisa farany fantatro. Inona ny fandresena, inona ny fandrosoana eritreretinao? Raha ohatra ka orinasa mpanao soudure ohatra ny asany. Poissonnerie ohatra ny asany. Be de be zao am'izao ny vehivavy manao an'ireny le hoe salon de beauté reny. Fa zay tsy manana groupe androany de taraiky ny asa androany. De aza taritina ivaro tena le vehivavy fa nanana salon de beauté izy de meo anazy fotsiny anjarany herinaratra. Fa io facture io rapitso ny tokony aloha fa aza aloha rapitso nge fa raha vakapitso de tapaka io jironao tsy mandefa. De androany ianao nenazy zany le vahoaka ny tiako resany. Be communication zao aloha olona na de asiana amin'ny teny daholo androany hoe okzay ny korotana fa alohan'ny tompona andraikitra hiasa odria efa nomena 5 taona nareo miampy am'ty mena 7 taona zany nareo manda ara-dalàna zany tsy miresaka titeza mita fa nanao ve le tompona andraikitra ohatrinona ny volan'io de zay anjirama io isam-bolana de androany zany mitaka ny zony le vahoaka adity zany tsika zany mampafantatra fotsiny fa zay ny antony teneniko hoe ty fandarany ty tsy ho anay reo atsika vahoaka malagasy misy influenceur any efa hitako miteny daholo ndao tsika iaraka eto isanandro tsika eto foana tonga avy eto misy artiste any mamoaka any feo andao tsika tonga avy eto aza sina ijereny hoe gasikary lili non tsy zany tsony problème délestage ny problème androany raha nitapaka ny problème androany de miantso atsika rehetrarehetra zany ny amin'ny fijoroana satria raha tsy hitany zareo ny isa atsika de tsy horototra tsy ho taitra efa fantatray fa efa miasa fa tsisy résultat androany de zay zany mba tiako averina keto tao anatin'le izy ya 038 65 116 07 038 65 116 07 io no laharana aloha izy mirahala isany afahanareo piainy zany nisy ny teny hoe miotop zay rehefa nomboka de manomboka eto afaka miditra ianareo tianome fanamariana fotsiny am'le retour ny olana raha vao mijery amin'ny page Facebook isika na manaraka amin'ny radio de mety ho taratara le retour fa aleo rehefa manome top ianareo fotsiny ny technicien zay isorana be dehibe andralamika arakara ao ambadika ao rehefa manome top ny technicien hoe afaka miteny avy hatrany de maneho hevitra ianareo afa enina eto foana ihany afaka miresaka ihany tsika fa niry mandrapiditra misy anapikely azy mihitsy satria zao le izy ozy le olona zay hoa rehefa naneho hevitra de mba tsy hijanona eo fotsiny fa mila mitsolo mila mandraindraikitra ampiasao ny zoma olo-pirenenantsika satria anatin'ny fitakirana ara-dalàna isika mba tsy ho lasa ozy le olona ka zao namana technicien mandrapiditry ny antso atariby eo aloha mba eratsika miaina efa tompona andraikitra izy am'izao fotoana zao karazana fanehokevitra momba ny délestage ane nataon'izany raha matoa zany zay lasa aloha olona am'izao fotoana zao hoe ary efa tao anatin'ny membre ny gouvernement teo izy fa zao aiza le résultat de aloha enotsika fefiteteko ohatsy mifaniry rehefa namaly zany olona teneninao anarany zany de ozy izy hoe mahasamy hafa ny tamin'ny 2016 am'izao ozy izy de ny tompona andraikitra tam'izany tsy rototra fa ny am'izao hoe fa mezaka 5 taona plus roa taona tsika zao 7 taona ve mezaka foana dikan'izay tsy maharisy lahatra zany argument zany fa nirasafo manataka eny ary hoenotsika vetivety ary zay orona peo zay lilia rafarala de efa aorianan'izay afaka miditra vetrany sika verikany 38 65 116 07 io zany larana idirantsika rehefa aveo mbola eto zolo zay navalina Francky Aimé rakotoartina zay le anarana honorable gasikara feny soa fa nirazafo manatany ary ny tenako afaka mifamaly mamaly ny resakitsika eo da hoary enotsika zay so ny alaheloko amin'ity fitondram-panjakana ty délestage io mbola mba tiako ametrahana fanontaniana ary maninona ny tsy mandray ndraikitra le fitondram-panjakana naray azaka andraisana indray niforo mikalabona miainao anatin'ny arembe ianao malagasy mahantra mitombo voaomany ny fiainanao any anaty tatatra ny fiainanao any anaty masiso isan'andro anano vary hoaninao mpitapakibo zanakao mandeha tongotra mandeha mianatra tombotrany efa hitsoatsoahany isan'andro satria tsy voalohany fatrany rehefa tena tsy voaloha ka voaroaka de mandeha ny ambany tetezana ianao farany ambany tunnel na miakatra ery Ambojatovo ery manao bidonville alahina vahoaka malagasy zany satria nareo mpitondro reo nampahantra azy tokony angatahana fanazavana ianareo on veut demander des comptes on veut avoir des explications c'est le
zay tokony mba mandinika ny tsirairay avy hoe oentinaiza ty firenena ty oentinaiza ary inona ny tena tiatsika atao ary ny fantaniana apetrako foana aminareo vahoaka malagasy zay mialatsina fa masika le teniko fa niany zazatiana tsitsitsina rotsakazo ary fitiavako atsika mitenenako an'izany est-ce qu'on mérite ça miendrika amin'izao zava-misao ve tsika fa tsika ve zany de lasa ce point là miaritra amin'izao zava-misao sika koa mba tiangataka fanazavana mpitondra fanjakana sika mba te hiteny amin'ny fitondram-panjakana hoe no ny zavatra tsy zakanay zandretrarehetra zany inge fanontaniana tiana apetraka daholy ary mba tiana angatahana fanazavana zakanareo zany le tsisy ziro sy rano zakanareo zany le délestage zakanareo zany zao zava-misy iainany zao karaha zakanareo de fio ary nandre tsika ohatrany te ametraka fanontaniana hoe tsika mihitsy ve ny lasy tsika mihitsy ve ny kanosy de miaritra an'le tsao karaha zay ary no izy moa akory atao zako manaitetra sy mampifoa tsika izy mampite hanosongozana o zay namako zay mampite hanosongozana mifo azy ndry zay le teneny de ohatran'izay misy le tiako tenenatsika hoe tsika vahoaka ve de kanosy mifanehoantsika hevitra tsy midika velively fa manonga mpanjakana ary za tsy d'accord amin'ny fanongana mpanjakana fa za kosa de mametraka fa tokony hozonao ny maneho hevitra ary za de d'accord hoe raha pitsavaka pitsy ndao a aneho hevitra eny an-dalambe atsapany le fitondram-panjakana rehefa tsy zakatsika intsony le délestage de andao andeha am'kianjanam-bojatovy meo alalany zay imanifeste de hitany hoe marobe ny vahoaka ahoana ny tsy tsara aizany tsy tsara teny izy fa tsika tsinona am'izao fotoana zao on se laisse faire ka mipetraka anitsika de miaritra trefla ozany fitenenany tanora zay de tsisy raharahin'ny mpitondra-tsika satria izy miaina foana mifo izy maraina mihinana petit déjeuner mahafinaritra tsy manaiky lembenana tsy manaiky lembenana zay ny fahamarinany io moa zany io za hoe rehefa iza moa zany misioka de voromanga nareo mpikabary reto mahay azy tsara fa rehefa iza misioka de vorondolo zany le zavatra mitrangy eto zany zavatra tiako resana hoe seza mampiova olona lelira faralaha fa nira zava-matany navalina eme frankirako tortina fa tena marina ny tenin'le ramatoa zany hoe iza ny enao eny amin'ny Facebook tsisy meno ianao eny amin'ny Facebook tsy misy meno ianao eny amin'ny Facebook fa raha ny Facebook no enona de hoy zay fa ela angamba ny ravy zao fanjakana zao de indramiko zany teny zany androany koa satria tsy misy meno eny amin'ny Facebook a dia andao zany a eny Ambohijatovo Ambohijatovo ny resaka eto za de miantso mpitandro filamina andao hiaraka aminay de mba milanjako nareo hoe leo délestage mivady amanjanakay koa de nareo zany manara-maso anay eo a hoe satria so de misy olona alefanjareo ndray ry boka anozatra sy reprise scolaire alefanareo eo a de reny ny andrombandroba sy ny tariny eo tsy avy aminay zany fantanjona aloha de hoe andao tsika apsio fa misy malagasy leo délestage eto aza sakanana ny lalana fa nisy an'izany teto a hoe nany amin'ny sabotsina mena monjy eny Ambohijatovo de ho sakananao ery Ambomanga kely na ery Pasapito tsy fantatro fa andao tsika hitsory zany faharoa ny fanehoan-kevitra de tsy midika ho fanonganam-panjakana indrambo kokoa zay tsy maninona fa nyresaka aloha androany de délestage sy fatapahandrano alohan'ny olona ny hoe hevitra za miteny fa zao fanjakana zao a dia milaza fa mamim-bahoaka raha mamim-bahoaka alohan'ny olona ny eo hevitra de eo zany tsika mahita hoe tena Facebook marina ve fa eto tsy nisy ny te misy hoe fanakorotana be de be fandemetsainy oka zay nkorotany e alohan'ny tompona andraikitra iasy e aza manaiko ho rebirebeny zany tsika fa mijoro tsika manara-dalany tsika de aseho atsika fa tsy faly tsika ny amin'ny délestage samy teny aminareo io zao mbola misy fionana iresampirenena ho raisa Madagasikara fa tiako tenenina nanomanana ny sadaiko atsinona volalany fa raha tena nanana zany finiavana man-délestage ny oloandrano hafa voky avatiatieroka ihany nanevakely ya raisitsika ny akasitahana dididia nareo am'le fandarana fa tena ilay malagasy am'izao vaninandro zao de faharoa manarak'izay a de mbola manetana tsika malagasy masapatena fa miatra eny am'pezaka délestage fatapahana rano ty a de andao atambatra ny hery ao tsika hivondrona
de masapatena vazavanosiatany fantakany zao a ndao tatabatra rehetra andesika rahiny satria raha zavatra le atao fanjakana de tsy fantatra hoe raha maria zany amitoeriny reny tsy fantatra tsisy analety fa mandeha fotiny de ia hoe anvaitsaikiny rehetra fotoana masa io roa fa Madagasikara tika menakasy makasibika isaoran'izay antso zay afaka manohy ianao honorable fa tapaka izy teo rassurance kely fotsiny hoe raha olona zato tsika misy antso manaraka allo ia afaka miteny any an-trany allo afaka miteny avy an-trany Mahinana ianao tompoko. tafiditra tapaka ilay antso raha olona zato tsika nytonga eo de imezandrareo tsika de hosamboriny tsika na tsy fantatra de le aia zay resahantsika teo zany hoe meo rassurance zay ny akanga maro tsy vakinamboa zay mitambatra vato zay misaraka fasy rehefa maro isika tsy misy matohatra vahoaka zany zay fotsiny resahako zany tsy misy matohatra fa za androany ny mpitandro filamina mitsy nitsoko andao iaraka aminay ny mpitsara andao iaraka aminay andao iaraka andao tsy mba irekomendy ony baolfa pofotompony ty de misy ty satria tena de sady manatra ny miasa nefa rehefa tonga avyberaka avy miasa eo a de tapaka ny jiro de ahoana to de manentana isikarerisolo hoe andao re mba ireteany indray mandeha tena mba manao antso avy misy misy tanora izy amteny andao fa tena sahirana voanina zao mitapitrano fa mea de tantanirana de ahoana ndrano de rano rano misy rano zantsovy vao aosanefo normal ave zany ilay rano lasa normal zany le rano tsy mandeha ampikitriny fa hoe andotsika mba hitakotsika fotsiny mba replere tompoko jiry sy rano tadio fa tsy ny tanora rehetra moa manisy siritra iary eto Madagasikara fa mitenanay de manisy siritra miary eto ka raha ahoana moa miarina eto nefa mijiry sy rano fa sahirana ka hoe andao mba hitaky miantso tsika rehetra tanora mihitsy ako mba hitaky indray mandeha nakazitra batoko ia misaotra indrindra fa ny tiako amafisana azy fotsiny resitery mandehandahy de hoe marobe isika no manao ny organisation am'izay fomba iaingatsika ny mitoerana samihafa any misy mametraka point samihafa organisation antsika zany na any amin'ny commune sy ny sisa eny raha isika miananao tompoko miaraba tompoko za zany efa raha tsika amin'ny malala hoe olana amin'ny resaka divestasy rano diosy rano fa de misaotra betsaka anareo tompona zaitra amin'ny atoko mpanaotra zany ndraiky de matahery anareo mafy tena manana tena tsika ifantetanana ary izay le atokotoko any fa de alolo miara-manohatra de miara-panafanakay mba ahafahana mampanjary ny zaza ataotsika fa tena fotoana mahaiza inona rehefa manana tena tsika mifanitana telo andro fa tena mino fa tena vatanatsynareo tsy zato zany olona hoazy tokony mahifanitana tsika mana tena somatokana le tompona andraiky raisy hoe etano le olona efa misosabesaka ty atoko eny tompoko averikeo ngamba le tena teo sady amafisikely ihany amin'ny hoe mety samy manana ny fandamina antsika amin'ny olo-pirenena na isa-pokotany na isaky ny commune za zao nisy ny antso a resitelo menada tamin'ny maraina de hoe iainga avy amina toerana ohatran'izao izahay fa zay koa marary fa tsy raharahana tana rivorenivohatra rery ty raisina tanandroa isika am'izany zay ma hoe tena hoe raharambahoaka raha-pirenena ty satria samy kariko avaolona antsika zany de tonga izy ireny ataovy ny organisation ataovy ampisainana ampilaminana tsara ny rendez-vous atsika etsy Ambojatofo amin'ny fahadimy amby roapolo ny volana septambra amraiky amby folo oratoandro ny tiako ambara fotsiny ngambany hoe aza miandro mpitarika ao resy lahatra ny ao amin'ny fokotany tsy tononona zay ny anarany fokotany fokotany tsy tononona de manamboarina reo banderole hoe fokotany tsy tononona leo delestage mila rano fisotro madio ohatra tsy manambola anaovana banderole tsy ny banderole ny zava-dehibe fa mangalapa ohatra de sorato amin'ny charbon tsy olany zany fa zava-dehibe fotsiny de porofoy fa ny fokotany ambotsy tononona de anjara-manonja tena mafy le resaka delestage indrindra ho anay aty ambony koa
ity amorona koa zay alina zao efa sorena mihitsy izay rehefa raha namoka nivoaka mihitsy zay afapitakina satria isan'andro ary ny tenako zao nanana fitaovana zay tapisaka nefa dia fototra noho ny délestage tratany surtension de may tanteraka mihitsy ilay clavier zay tena teletapitrisa tena leo tanteraka tena leo an'ity fitondrana mpandainga spisoloky ity zaro volana zay eto amin'ny Tananarivo tany Manantsary efa trano fitondrana io ny mpandainga spisoloky manao teny fitaka foana eny daholo reny fampanantena mety makasika ny délestage io mifoanana reny mametoko fa violana vitsivitsy de mivany olana amin'ny resaka jiro sy ny amin'ny olana resaka rano tanesana de tena fitaka de vavy leo tanteraka izay tena leo izay aty amorona koa nefa ny grevy alina efa nitaty ary leo iverinao ara-dalana tsara ny jiro ireo mpiasa ny jiro maro eo raha ohatra notapahany zareo zao ny jiro aty aminay amin'izao fotoana zao satria sady mijery miara-manoatra zao de eno le izy de tapaka zao ny jiro aty amorona koa ka manetana tsika rehetra aty amorona koa tsy manaiky isika satria tena fa leo tanteraka mihitsy an'ity fitondrana mpametaka spisoloky ity ary miangavy amin'ny ramatoa loolona lalatina Rakotondrazafy zay tena nanao vavabiny mihitsy tamin'ny fitondrana taloha tsy nanaiky tamin'ny resaka délestage fa zao ianao io amin'ny fitondrana de hainao no mampandadisa aminay vaoko efa manao hetsika fitondram-panjakana efa firy taona ianareo tefa lozanareo mihinana fotsiny de mandroba sy misoloky fotsiny hitanay hatramin'ireny resaka volamena any Manantsary sinomy matakazaka reny aby tena leo ny vahoaka fa ao ny olana aoka ho matotra ianareo amin'ny fitondrana rehefa nanome tokona reo hamano olana efa nandritra ny 7 taona sary 9 taona zao fa ao raha tena matotra nareo raha tena samijoro tantera tokoa nareo fa rehefa tsy vita nareo ny andraikitra sy miasa aleo miala fa leo izay raha matahotra ny takany nataony tany amin'ny Nepal nareo de tsotra fotsiny ihany fa ao ny olana fa rehefa tsy mavita miala avy hatrany makasitraka anareo mpanao gazety fa zay de mahona hoafo zay amin'ny eny amitiaza ny demokrasia efa tena leo sitofoka tanteraka satria potika hatramin'ny fananana ety atokantrano amin'ny resaka délestage ty zao tapaka ny délestage eto ampijerena miara-manonja eto ampijerena ty tsy manaiky le tena ty tapaka mihitsy tapaka ny jiro ety amorona koa tapaka tena tapaka rehefa leo zay ary voky zay raha rivo makasitraka tokoa ya miresaka n'le resaka famonoana avy moa teo ry izy telo mirahalatsika de mahita anankiray azao ato adiny 7 lasa teo ny nalefy tia de hoe isy ny fandatsahana orana artifisialy mba hampiakarana ny avony rano sy ahafahana mampiakatra ny famokarana herinaratra io ny efa mazatra manao vaolana vonjitavanandro indray aloha sao de mba mahatakotakony zay foana le izy le tena play le fery tsisy tranony tsisy kirina ny loto fa de ndao mody asina anti-inflammatoire ambony efa tsy amin'izany tsony le vahoaka ary hitako fa tena efa ao anatiny faresendatra sy fahamontanteraka ry izy telo mirahalahy anamafisana trany njahatra tsara ho fantatsika aloha zany de hoe ny endriky ny fanairana dia ao anatin'ny fikaroana vahaolana satria efa ela ny andrasantsika efa ela nampanantenantsika efa ela tsika no ny lazana nambato bevoka hivoaka tsy hoe latsoatso ny vahaolana kanefa tsy nitondra ninina tamintsika zany de zay le anton'le hoe tsy olom-pirenena zany ianao pikirakira Facebook fotsiny fampandray andraikitra ianao ary tonga mijoro maheno tompoko naoara efa maheno anao zay afaka rijatrama no miatso de miarabanareo manetana sy vahoaka malagasy rehetrarehetra io de tolona iaratsika zay diaspora de mifoto aminareo miafaka petraka fotsiny io tsy problème anatananarivo rehetra fa problème amin'ny Madagasikara rehetra anay iatsika rehetrarehetra iara ietsika sy ohatra zao ditadina sy olana terateny jiramaso ao de manaigy amin'ny mpianatra rehetrarehetra koa anaraka zavatra ataon'ny polytechnique fa tsika fotsiny fa tia manipa fanan'olona fa mijoro nareo tanora satria noavonareo no kodbe ity tolona ity fa
zay mba afatra tsika olona milamina tsy mandory fanaman'olona makasiaka rahalahy ya zay moa zany tena zava-dehibe tsy ezana hoentina any amin'ny angla amin'ny hoe fanakorotana na fanimba nafanana n'olona tsy mbola nisany resaka an'izany ka mba niteto fary zareo ihany no miresaka an'izany lay finiavana na ny tokony resahana kely satria tsara ho fantatritsika fa ny taona 19 tamin'ny fitondran'ny Rajaonarimampianina no efa nanomboka zany a ny ataontsika hoe accord de projet moa zany tamin'ny ministeran'ny angofo sy ny neo moa zany tamin'izay fotoan'izay a zany tena fitondrana Rajoely zany a androantsika efa misitraka fa zay moa le continuité de l'état tsy misy eny tomboka miaraba tomboka miaraba tomboka tsy miandro retour avy aty aminay fa tapaka liantso afaka manohy ianao tsara angambany hoe voatafiditra de tonga de mitentsika zay angambany tena mety a fa ny resaka teo moa zany hoe resaka saofika tsika zany zany atao hoe grand projet mieritreritra zavatra maharitra zany raha tena miaraba tomboka de nangatanay a satria tamin'ny sabotsy nijirotra teo aminay tsy maty mihitsy fa raha sanaty raha sanaty ve tsy mahazo alana ny préfecture tsika de embotra zay embotra andrehetra faharoa raha raikitra ny akitoraka lacrymogène de embotra andrehetra de ahoana ny fepetra raisina de zay no gatanay tompoko ny resaka lacrymogène aloha aza mieritreritra an'izany nareo fa le mpitoraka lacrymogène de hiaraka amintsika atsotsika mihitsiny hoe ry mpitoraka lacrymogène amin'ny fotoana io a dia hiaraka amintsika satria ny mpitoraka lacrymogène nge amin'io de hiarany délestage koa ny vadiny sy ny zanany nge de mitovy amintsika ka za tsy mino hoe isy hitoraka lacrymogène tsika satria hiaraka hitaky amintsika ihany ko zany izy a satria olo-pirenena reo akoatra mampitano filaminana azy ny faharoa zany hoe raha tsy mahazo alala amintsika zay aloha tsy ho resahantsika eto aloha fa isanao procès d'intention tsika hoe dingany efa narahantsika kosa de tsindrina hoe narahantsika lalana ry atsotsika hiaraka amintsika de matompo refengy ianareo mivady miaraka amin'ny ankizy a ndo ihany ko tsika hiaraka hitaky ny délestage satria ao amin'ny bureau amin'ny préfet koa nge tratra ny délestage zay mifampiresaka farany a de miaraka aminay ihany ko izy zay ny resaka hoe tsy resaka politique aza roitiny mpahazo tombotsoa hoe fanakorotanana tsy antsika fa préfet koa raha normal de hiaraka amintsika amin'ny fotoana io zay ngamany toizakely fotsiny fanazavana hoe miresaka saofiko tsika 2016 nanomboka ny accord de projet zany rehefa tonga teo amin'ny fitondrana fa 24 de matao 7 de matonga ny Rajoely de tokony tohizany izy io zany ary ny teny tamin'izany de hoe signature fotsiny no andrasana amin'ny fanjakana tsy nety nikitika an'izany nge ny filohan'ny Rajoely sy ny gouvernement zay nitaritany Tsay Christian zay prime ministre tamin'izany fotoana zany tany amin'ny taona asa 2022 ngambany izy iny vetika 15 novembre 2021 izay a voanisy zany ny ataontsika hoe contrat de construction de concession zany a sy ny rachat d'énergie zany a ho an'ny saofika zany a raha zay daty omeko zay zany tiako tenena hoe zay le volonté zany mba ahafahantsika manao ka hoe efa miasa ny tompony andraikitra de miandro zany tsika miandro zay fiasan'ny tompony andraikitra zay satria tena fa miatra aminay ny zavatra azo atao zany de hoe ajanony aloha ny zavatra rehetrarehetra jiro sy ny ranoresitsika ny antso contrat de allo ka miteny avy hatrany miaraba maheno tsara ka tsara ihany kama manona ny anarana sy ny toerana am'izay mba afantarany olona fa tena misy voka miantso sika namana retraretra eny tomboka miaraba ny fanaraka ny fambarana oui miaraba efa maheno anao zay lany fotoana le miaraba ianao de tsy voateninao tsy olo le zavatrafa ity tenenako an'izay mantsy a de misy olona anankiray olom-boatendry a zay manao asan'ny olom-boafidy a miteny fa hoe mamita tena ianareo mpanohitra aloha tsika manona anarana sy toerana foana zany eto nevitrao mitenena avy hatrany tapaka aloha mafisina foana
aza voarebirebo mifamendry fendrona samihafa anotrantelinay foany zany a sy ny za mety hoe zay manko fandeha metsaina hatram'izay nataon'ireo oloreo noentina no taizana han'lay vaoka mba tsy afaka mihetsika ny tongony, tsy afaka mihetsika ny tanany, tsy afaka miteny ny vavany, tsy afaka hita ny masony, tsy afaka andreny sofiny. De aza fendrifendron'ny olona tsika ny amin'ny fanakory tanany olona mitady seza sy ny sisa no avitsika no avy ny tananatsika ny antipijoroana mianadana rehefa alo tenena fatafitra anao miarabatsika amin'ny tomanakilembelana topo de miasaky miakatra mianadana reo ny ao anana de makahiry anareo a zavatra lehibe de lehibe de amin'ny lakamisy fa ny olona aloha de efa tena vona ny de lestage sy tifisina dia rano fa tena manarakaraka ny namanokana ny tena tsindriko ary fa mpananatahako fanazavana foana amin'ny misy sy ny vola fa ohatra hoe miantso an'hevitra koa ngany tena anao hoe inona mahatonga ty vola gasy tena vola boritra ty fa tena io koa de anisany anankiray tena mandrendrika le 5.50 isan-jato isan-tabatan'olona fa tena vola boritra leo de ninareo tsara fotsiny angefa hoe neny mavohitra zao ny takamana faraka tany 5 4 8 nefa tena le fiakatry le vitikainana na mbola tsy voany amin'ny sentekareny mihitsy io resaka lanjambola io mandrakitiny androany saika tsy capable ve izy fa tena tsy miraharan'le alasahiram-bahoaka mihitsy zareo io tsy resaka jiro sy rano ihany tena tsy mahacapable an'irety mpitondra fa ny zavatra rehetrarehetra mihitsy de tena filana fotsy fa tena ilain'le vahoaka fa tena mampalahelo de tena hoe tsy mieritseritra le sambatan'olona mihitsy reto mpitondra reto fa de tena ohatran'ny manao zay tiany atao fa io raha rehefa hoe tsy vita de aloha apetraka le nareo nefa nanena sansa be dabe fa nareo mihitsy tsy capable nareo areny tany toliara mena baolina dakana sisy gardien de but mbola tsy matinareo le baolina fa de tena ahoana moa ny ahafahanareo mitondra firenena toetra ya mazava zay fa niokevitra zay sady mijery ety any moa de tena mahita tena famonoana afo miditra tseratra mpanolo-tsaina namana lakisiny satria directive oareo consigne quelque-part tena rehetrarehetra anatsika tsy mitatondra tena efa mbava homana tsetsony de manandratsika vahoaka malagasy ny nakoatra n'Andriamato filoham-pirenena sy ny premier ministre ary misy energie any angambany tokony tsy hiaraka amintsika tanakoatra zay tokony hoe afaka hiaraka dao satria faorina ranana ny tia tsisy miresaka fananganam-panjakana na zavatra ohatry zany zavatra misy eto fa tena hoe ilay filana tsika misy mefa atao tsinitsinina de manentana atsika da tsy zao raha vita ny fandarany eto rehefa aveo de anjaratsika ny mivoy amin'ny hevitra zay mivoizina teto amin'ny fomba zay ahafahantsika hoe manao fandaminana samy hafa any amin'ny toerana misy atsika ny fikambanana misy atsika ny vondrona misy atsika zany ataovy ampahamendrehana tsara mihitsiny aza andaira ny tahotra sy ny fandrebirebena samala tsara nareo amin'ny fandarana tsy manadilentena ny ajaba ty vato les retours ngamba zany mahakasika ny somara eno kely radio émission maromaro nalefa ny député gasikara fenso teo mahakasika le hoe reto daholo ny zavatra hoe fampanantenana natao filoha reny io zavatra mahakasika jio io na rano zany na social dahoaka raha hoe manana finiavana mamily ny ty fitindrana ty efa vitany zany ary faran'zagny hoe 16 ans de service 15 ans de service ny ty fitindrana ty amin'ny fomba hoana hoe tsy ahizany manao an'io fatany zany misy atodony kotroka tokony havita zany ao fa ny problème mipetraka zany misy mahazo tombotsoa amin'ny fampifidaliana ny vahoaka tsy hita amin'ny fitondrana ty zany hoe zany rehefa zavatra tsy ahitany tombotsoa na tsy ahitany lehibilehibe ao tombotsoa de efa tsy ara-pamegnana anazy zay satria raha mikitiky diro sy rano misy verse zany zany na diro volo am'le zavatra
dia mahakasika ilay hetsika amin'ny lakamisy eto moa magnome fisaorana any madame Lelesy ary madame Clémenty ary baba monsieur baba mahakasika ilay fitarina tamin'ny voalohany tena mahakasika zanare manokana aloha satria misy fotoana zany andro teo tamin'ny fandarana tamin'ny maraikizay hoe mba iza ny fana politika masa mitarika olona na hoe anetsiketsika olona ny zavatra mahazo ny vahoaka ty mitsangana manare telo mianakary dia isaorana lehibe zay dia manome fisaorana manokana koa député troisième arrondissement Gasikara-Fesoa zany satria nanaraka vaovao zany le tamin'ny fampakasa gouvernement tamin'izay hoe nanontany premier ministre misy ny député Gasikara-Fesoa ary tena nametraka mazava misy izy hoe manome fotoana anareo hoe afaka zany ho andro zany ho herinandro zany ho volana fa tsy maintsy hitarika vahoaka mahakasika ny social vahoaka sy ny olona ny jiosranty zao tonga mo député Gasikara-Fesoa ary tena nitana tenomeny ankasitrahana manokana am'izay monsieur le député dia mahakasika an'le hoe faneo ankevitra ny madame la sénatrice efa mazava nge ny lalana izy mazava ny lalana tsy mitovy zay misy atsika izy tsy maintsy hiarity fitondrana ty na fomba hoana satria izy mazo tongotra eo am'ty ary ny zavatra mazava koa raha fitakiany tamin'ny 2016 zany donc zany tsy fitiavana vahoaka nge zavatra rehefa tamin'iny izy mazava zao fa fitiavan-tseza satria hoe rehefa hoe tonga le jiro rano de zany misy hidinaria ambojatovo nefa izy tonga le jiro sy rano tsy mantsy misy hoe afa misy kanaka fitiavan-zakana am'izao dikan'izany hoe mila seza zany izy tamin'ny 2016 rehefa tsy mila famahana olana mahakasika le hoe social vahoaka mahakasika rano sy jiro tapaka isaoratsika ny ray aman-dreny soratsika ity tsy any Gasikara tsy andely tsy any faniry atsika malagasy rehetra ity raha ho tanteraka io dia no isika raha tsy tanteraka io dia no isika malagasy tena le jironao le ranonao ary zay no mahatonga atsika miresaka hoe délestage zay avy tia Mbatomaro ity na dia tena efa volona tanteraka mihitsy boriboritany fa 5 ray manontolo tena leo délestage leo tsy fisindroany ka manentana ny vahoaka malagasy ray manontolo mihitsy ifanometanana am'le Ambojatovo le Ambojatovo tsy natao ho aniza fa ho antsika olo-pireneny ka tsy tokony andro hoe iandrana-koty hitarika na iandrana-be hitarika fa tsika tsy manana rano isasana tsy manana rano inanakaniny dia andao eny fa nahovany anatina ray andro roa andro io mamono afo izy zay le hoe mamono afo fa io ny bonne foi pour toutes zany io vahany olana io ka entanina ny vahoaka rehetra eto Antananarivo na any amin'ny party dia tokony hanao fitakina amin'ny toto omeo rano zay hosotrona omeo jiro zay esana dia mampahery anareo mpanentana amin'ny fandaharany mankasitraka le jiro resako kely fa misy ny atao hoe prix scolaire manko tsy mahafantatra ny atao hoe jiro le jiro zany mizara roa mazava tsara misy ny atao hoe herinaratra dia misy ny atao hoe fahazavana dia ny fampanantenana teto zany 400 mégawatt zany hoe herinaratra zany ahafahana misaza telefona ahafahana mandefa télé frigidaire zany atao hoe herinaratra ny hoe fahazavana ndray zany dia reny le hoe jiro hitatsika ohatrany hoe lampadaire jirona kosa ny tariny reny ka aokotsika tsy manaiky ho fendrofendrono satria misy prix scolaire ndray ato manao serasera mantsy efa misy ny fizarana jirona hoe misy ny fizarana lampadaire le fahazavana iny fa tena problème androany le herinaratra mihitsy amin'ny herinaratra amin'ny ara délestage tonga dia mitenena raha ohatra ka efa tafiditra ianao ya tapaka le izy manamarika fotsiny hoe any malagasy rehetra le tontolo le mijerijery tambazotra eo dia mahita fa ny any Paris koa zany dia iombona amintsika ao anatin'ity hetsika ity rehefa ho avy eo ny fandaminana ny amin'ny toerana sy ny ora izay le nambaraka izy le natao hoe ny 25 septembre ange tsy hoe eo Ambojatovo zay fa ny any Toliara dia manana 25 septembre nareo ny any Dego manana 25 septembre ny any Tamatave manana décembre nareo ny any Majunga manana dia 25 septembre nareo Allô. Ya, raisitsika ny antso. Allô. Afaka miresaka avy hatrany. Tenena tompoko. Efa tafiditra ny ianao ao tonga dia miteneny aza miandro retour tsony raha mety
eny ary tapakalizy le any ampitan-dranomasina teo zany a ny fanamariandrareo de hoe zay ihany koa ny victime nalavitra teo satria rehefa tonga any atanyrazanay zahay a de miaina ny tsy fisian'ny rano sy ny jiro miaraka amin'sika malagasy de anamarina na hanaovana firaisan-kina hanaovana fanairana iombonana hanaovana hetsika iombonana mba hahafahan'ny rehetra maka fanapahan-kevitra zany indrindra ho an'ireo tompon'andraikitra zay ianty hahafahan'ny mietsika zany dia anao an'izay hetsika firaisan-kina zay zany izy ireo avaintsika io antso farany angamby io ahafahantsika mamintana koa rehefa avy eo fa io ndray miainy tompoko tapaka eny ary faranantsika teo koa ngamba ry izy telo miralany fandraisana antso ngeza be ny zavatra natao teto alohan'ny anomezako fitenenana tsirairay avy atsika mety hoe miteny ray minitra avy ve de manentana zany eto hoe misokatra ho atsika rehetra zay le izy teo ry honorable fa ny razafy manantany hoe misokatra ho atsika rehetra ity fandarana ity na solombavam-bahoaka na mpanao politika na olon-tsotra na mpitarika syndicat ny rafitra rehetrarehetra zany niza zany mahatsiaro hoe tompony andraikitra maninona moa asaitsika koa reny tompony andraikitra mpitandro ny filaminana préfet ozy izy honorable teo andao atsotsika iaraka hidina amintsika zany rehetrarehetra zany de ilazana fa hoe misokatra ao atsika rehetra ny fanentanana eto zany tsy misy hoe miandrenianina hitarika sy anao an'izao zahay fa isika rehetra no mifanentana eto ary samy manana ny fandaminany isaky ny faritra zay misy azy avy araka ny lazaina teo ny ety Antananarivo aloha zany sy ny manodidina rehetra kosa de tomna ao anatin'izay fiarana eny Ambojatovo zay fa ny akoatr'izay de malalaka isika ny amin'ny fomba hitondrantsika an'izay hoe ady sy tolona ho an'ny fahatapahan-jiro sy rano zay ry izy telo mirahalahy ya anamafisana faraparana satria mety efa mamarantsika ho antsika zay te anio hevitra mivatana hivahiny efa maromaro misy vondrona fikambanana fokotany manao organisation efa mamaly ny antsy ho avy efa goavambe zany hatramin'ny any ampitan-dramasina ary mameo firaisan-kina hoe aty zay dia hampiseho ny solidarité ho atsika any an-tanindrazana fa maro aminareo no mahalala ny laharatarby anay zay miantsehatra amin'izao fotoana zao akoatranay efatra menada dia misy namana ihany koa mety mpiara-miasa raha te hivahiny sika tompoko dia atsoa fotsiny de anaovana ny organisation zany mba tsy ho tampoka amin'ny fahatongavatsika zany fa ho atsika zay manana fifandraisana aminay de ataovy zany ny antso dia afahantsika manao fandaminana ho an'ny raha-pitso efa fahatelo amby-roapolo ny volana septambra sady raha vetivety io zany de tonga amin'ny fahadimy amby-roapolo ny volana septambra dikan'izay de zao hoe efa miezaka amin'ny manao fandaminana na ampisainana sy ampilaminana tsaratsika tsy ho tafajabaky ny mety ho fandrebirebena na mety ho famendrifendrona ataon'ny sasany zay miaro seza amin'izao fotoana zao sezany ane io atahora mafy io hoe tsy problème na resaka hoe efa mikaraka vaolona ny fitondram-panjakana sisy akotsinany eny ohatran'izay efa lany mikary ary everitsika fa raha vaolana tsy vita tao anatin'ny fitoana nefa nylazaina fa hoita ary efa niomana hitondra fanjakana kanefa tsy nahabata na de hoe mila ray aza mba ahafahana mamany olona ny délestage de sika hoe manasa-tanana tsika fa ndao anio hevitra miaraka de huit eo angambany mba mety azakazaka amin'ny fandraisan'izy ireo fanapahan-kevitra hoy aho fa mbola tsy mino tsara fa hitatsika eo amin'ny lakamisy mo gasikara fenso namana Franky Emena Valina Rakotoartina maromaro ny zavatra nambarako teto zay fa ny amaranako azy de mitodika amintsika vahoaka matahotra miaya miandro pitarika aza miandro pitarika tsy misy pitarika fa isika vahoaka ny tompony izany manam-pirofo fa tsy misy ambadika izy matoa miteny zay hoe tsy misy pitarika satria raha misy olona mitsora izany no pitarika de avy ry mpiaro seza fa hoe te azo toerany izy gouvernemanta de zany tsy zany délestage raha nitapaka crimogène androany de le pitoraka crimogène ary atsotsika iaraka amitsika fa izy rehefa mialy iny tenue de combat iny de iainany délestage sy fatapahan-drano za tena miteny aminareo aty tranganankiray kely fotsiny mba mangalatra fotoana kely zay eny amboribory tany fahatelo am'le fokotany ambotra kely nisy fotoana ny grevy izahay teo tapaka ny rano ambotra kely zany eo ambanin'ny fortune zany zay misy ny tompon'ny gendarmerie pirenena zany de gendarmerie pirenena moa nanakana an'le hetsika teo ravaina le hetsika
zahirana ny vahoaka ny arivany ny apitso maraina any satria alina izy ny apitso maraina aniny any dia nisy zandary nandeha natsaka rano nisy vadina zandary nandeha naka rano de ozy ny olo nareo le nanakana anay maly hainareo mila an'le rano any de maniny zay ny sakananareo teteny zany androany hoe ny mpitandro ny filaminana koa de atsotsika iaraka amitsika andaotsika iaraka hitaka ny fiverenan'ny herinaratra sy ny fatapahandrano androany de mitodika manokana ho amin'ny mpitondra fiangonana itya tsy misy andeha ataotsika hoe antoko na tsy sala am'zany fanany am-piangonana de ianany delestasy tsy mandeha ny hira mpivavahana ao am-piangonana ny katolika na ny hira fidirana ary de vo tsy mainga vo tapaka ny jiro ka noho izy zany de miantso atsika mpitondra amin'ny fiangonana ndao iaraka entana atsany amin'ny fivondronam-be an'ny eveka ny delestasy de eo ambona atsika mitodika manokana amitsika firaisa monim-pirenena rehetra ny antom-pisinja firaisa monim-pirenena zany a de ho an'ny fahampandrosona ny ty firenentsika ty andehitsika itsoro efa nisy nitsoro tany a fa mbola atsona itsoro a transparency international zay isoratsika fa miantso andreo hafa ihany ko fa tsy ho amin'ny tombotsoa politika fa ho amin'ny tombotsoa ny vahoaka miantso isika andreo syndicat sy ny syndicaliste rehetra isoratsika ny randrana syndikaly efa namaly ny antso fa vonona fa miantso andreo hafa ihany ko miantso andreo mpanakanto rehetrarehetra tsika fa tazako tandro mamy be ny honorable Rasimanana Poribera sy ny maro hafa ndotsika itsoro miantso andreo influenceur rehetra be de be nefa hitako tany Bob Tobias ry Mikael ry Mbale be mitsy tsy toloniko daholo ka mantsika rehetrarehetra miantso atsika rehetrarehetra fa ny malagasy io aza miandro mpitarika isika ohatry ny barea io tsy misy resaka gouvernemanta tsy misy resaka faiady ho an'ny delestatsika fa raha zatotsika na 50 ny tonga eo de zao ihany ny ainatsika fa raha hitan'izy ireo fa maro isika de ho ajany ny zavatra rehetra sy ny fandaniam-bola rehetrarehetra fa hifantoka ho an'ny delestazy sy ny fatapahan-drano eto Antananarivo renivohitra ary misy ny vahaolana vojamaika ny vahaolana tenatenany ary ny vahaolana maritra izay angatantsika ao anatin'izany etsika izany farany dia todika amitsika rehetra ratsy za ratsy ianao de iandro aniza isika ary ratsy androany de iandro ovintsika lera atsika zao leranao izao ianao ve vonina gasikara efa vonina misaotra betsaka anareo namana telo terminada moa zany a miaraka tamin'ity androany arivo ty androany ty fanomboana fotsiny a araka ny tenin'ny CM Lili teo a dia fanomboana ny androany fa mbola mitohy ny fiaraha-mientan'ny onjam-peo ravavy maromaro androany a rapitso efa miamitatra io fa mbola miantso zany zay miantso zay any na solombavam-bahoaka ianao na olom-bo fidy any ianao na olona mpitarika association ianao na mpitondra fivavahana raha manana oresahany ianao raha manana fanentanany ianao a misokatra honao ny varavarana ho an'ny fandraisana anjara ho amin'ny rapitso fa ny tsika de overitsika foana ho an'ireo mpiarabelona sy mpiaramonina rehetra isika androany aza manaiky rebirebena hoe igadre gagazy hoe ho voatifitry ho sombainy andoro hoe androbo e tsy mpanao an'izany tsika mbola tsy nanao an'izany tsika zay mailomailo miteny an'izany de efa izy no nanao an'izany fa itsika sy nanao an'izany fa hitondra fitakina kositsika satria isika no vahoaka malagasy itsika ny tompony ty fireneny ty itsika no mijaly androany itsika vahoaka no mijaly androany ka androany tsika andao aloha ny androany ndao iara entana amboary teny zao ny programme marina fandrofesany zany alakamisy zany fa mino fa afaka manamboatra programme tsirairay mino fa tsotezitra ny lehibe anareo any amin'ny orinasa rehetra andra mba hangataka hoe mba alao za re mba hiala amin'ny folo na amin'ny folo sasany ampiasana fa zava-dehibe loatra ho an'ny firenetsika no atrehana androany satria androantsika de iary ijoro amin'ny lakamisitsika de iary ijoro iary ifampitatanytsika ary ampisehotsika hoe vahoaka malagasy mirahina leo delestage mba mendrika zay na de ny fara fa kely indrindra ary ny angatanay tsy angataka anareo ny lanitra zay satria fantatray androany fa anaty lavaka ny firenetsika fa mba omeo zay a ny fara fa keliny mba hahafahany miaina ary misitraka zany mety hoe zon'olombelona fototry zany
ankasitrahana be deaibe ianareo telo mirahalahy aloha nanda tena fantatray fa manana andraikitra goavana fa ny razafy manatany de tena manana émission aza raha alina ny amin'ny fahitalavitra MBS de tena misaotra indrindra mahafoy tena ao anatin'izao ezaka hoan'ny firenena izao honorable Gasikarafiansoa fantatray amin'ny mahasolom-bavambahoaka fa tsy mora ny andraikitra miandry anao mirary soa be deaibe eo amin'ny andraikitra ao eny amboriboritany fatelo eny de tena misaotra ny amin'ny fanentanana fa ngeza be zany indrindra andraikitry ny olom-boafidy namanana valina premier rapporteur anaty fivoriantsika izao ary tena hoe nampandeferina ny zavatra hafa alohan'ny fivoriana mbola nandeha tsika anakeny amin'ny préfet misy mpanolotsaina moa any zany ao tena mivoy mafy mihitsy hoe tsy izay mpanolotsaina rehetra ny manao an'io mety tsy tapaka angamba jirony izay angambany fa de tena hoe ankasitrahany na de ny andraikitra mampapakateny voalohany ngeza be zany ho atsika birao maritra eo anivon'ny filan-kevitra fa zay fahafoizany tena rehetra zay no marika hoe isika aloha le vonona de ianao any tokantrano mitodika any aminao izany fanontaniana izany tsy hitazona nareo ely zay fa lavalava ny rahantsika androany raha mipitso am'rory de efa manomboka ny fandaharana raha tsy misy aloha ny fiovana tamin'ity anio ity zany de ny ICM radio zay sorana BDB niaraka tamin'ny page Info Culture Média 2.0 de teo ihany koa ny fahitalavitra sy ny onjapeo MBS de teo ihany koa ny radio fivoarana mino zay fa raha pitso de hitombo ny isan'ireo onjapeo sy fahitalavitra rahavavy zay mivantana izao fandarana izao izay kosa mametraka ny mandra-piona ary de mirary hatrany fahasitranana ho an'ireo anatin'ny tsy fahasalamana na namana babasy Clémence nareo zandry zanaka avy any amin'ny avy any vontovorona niarany fandratrana tamin'ny ity anio ity mandra-piona tompoko mandra-piona nareo telo mirahalahy